Fanahy entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Milanao tokoa zahay Fanahy Masina satria raha tsy ianao dia zava-poana zao rehetra izao. Ndera sy mankalaza anao zahay, Andriamanitra razanaka Fanahy Masina satria nitantana sombininao, narovanao tamin'ny alina mangina iny ka tratrindray zao marembo izao. Mankalaza anao sy mitsaoka anao zahay, mivoninahitra anao. Ry Andriamanitra rehetra, tompony tompo sady mpanjaka ny mpanjaka. La tsy miova omaly Seigneur mandrakizay. Saotra Jesosy ny zavatra rehetra izay nitanterahinao. Mankasitraka noho ny fanatrehanao indrindra eo amin'ny fiainanay. Ka na dia mamakivaky lalan-tsarotra aza ny fiainanay Tompo Jesosy dia tsapanay fa ny tanam-pitiavanao no miazona anay, tsy ho very, tsy ho reraka, fa azoto mandrakariva hikaroka sy hikatsaka ny fanjakanao. Misaotra Jesosy ny zavatra rehetra dia anatrefeno izao fotoana izao ambanilatry ny fahasoavanao. Dera sy mankalaza mitsaoka mivoninahitra anao mandrakariva zahay, anio ampitso ary mandrakizay. Amenaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manan-kely avy Nazareta, izony maniry sy mangataka izany vavaka izany. Misaotra ray malalo. Alleluia. Amen. Mbola ampitomboina amintsika mandrakariva lava ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny Fanahy Masina. Amen. Galatiana toko 5 ny andininy 2 ka hatramin'ny andininy 5 no ten'Andriamanitra ho antsika amin'ity vatsim-panahy ity. Galatiana toko 5 andininy 2 ka hatramin'ny andininy 5. Galates 5, 22 à 25. Vakina aminaran'i Jesosy. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, famiram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manotra izany, fa izay ny Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velo ny fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy, aoka isika tsy andranitena foana ka ifampiaika sy ifampialina. Amen. Mandehana amin'ny fitarihan'ny Fanahy Masina. Izany ny lohateny izay mbanjintsika amin'ity andro ity. Ao no zany mandeha araka ny Fanahy Masina izany. Eny tokoa ny mandeha araka ny Fanahy Masina dia ny mihaino mandrakariva ny pitsika ny Fanahy Masina ny fiainantsika. Ary tsy mandeha araka izay eritrerisitsika, tsy mandeha araka izay heverintsika ho zava-dehibe, fa ny manontany mandrakariva ny tenin'Andriamanitra, mihaino mandrakariva ny pitsika ny Fanahy Masina, ary mahatsiaro fa isika dia tsy tompo ny tenantsika intsony, fa efa ny tompo, efa ny Jesosy feno sy tanteraka. Ka ampatsahivina antsika fa na dia natsoina ao amin'ny fahafana azy isika, dia tsy tokony hoentina manara-po amin'ny fahotany zany fahafahany zany, fa satria antsonitsika mba handeha araka ny Fanahy Masina. Io Fanahy Masina io mampianatra antsika hankatoa izay heverin'ny tenin'Andriamanitra ho lalàna fototra dia ny fankatiavantsika izany. Tsy antery ny fantanterahany zany fitiavana zany mazava loatra, ary tsy zany fa tonga ho azy avy ao anaty, satria ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no ahaizan'ny olona mitia ny namany tahaka ny tenany. Tsy heverin'ny olona zany fa tsy heverin'ny olona zany fa ezaka tanterahany ny manatona ny hafa, ny mikarakara ny hafa, ny mitia ny hafa, fa Andriamanitra sy ny fahasoavany no miasa ao anatin'ny olona mba hahatonga azy hanana izay faniriany izay sy mahay mitia ny namany tahaka ny tenany. Eny na dia ny fahavalony aza. Ary Paoly apôstôly izay nanoratra izao taratasy izao dia manamarika fa ny fiainan'ny Galatiana tamin'izany fotoana izany dia tsy araka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Isika koa dia antsoiny ankehitriny, antsoiny tenin'Andriamanitra mba hiverina aminy, ka ny hevitra mazava eo anivon'ny fiangonana ary koa eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika dia tsy tokony ary tsy andetsony
amin'izay atao hoe mifandramatra sy mifampinana ary ihany koa tsy andeha araka ny fanapotehana fa andeha kosa araka ny fanahy masina. Ny toetran'ireo galatiana tokoa mantsy izay feno ota hita taratra amin'ny findonran-tenany amin'ny ady eo amin'ny fiangonana tany Galatia izany. Ary tsy manana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay manao izany, izay manatanteraka izany fitondran-tena izany. Mifanohitra tanteraka amin'ny fitondran-tena mifanaraka amin'ny fanahy masina. Zao mantsy mety ho alaim-panahy irona amin'izany fitondran-tena izany feno ota izany izay mivelona marina tokoa araka ny fanahy masina. Izany hoe ny olona anankiray rehefa mandray ny fanahy masina dia nandraiky io izy mbola sarihana alaim-panahy amin'ny alalan'ny fahotana samihafa dia mbola manaraka izany indray nefa ny tsarovy fa isika dia efa nanombo ny tenantsika sy ny filatsika tao amin'ny hazo fijaliana. Izany tsy manana anjara intsony amin'izao tontolo izao. Ary dia antsontsika nohitra mafy izany rehetra izany ary antsony tompo ihany koa mba hanapirofo amin'ny findondran-tena amin'ny alalan'ny fietsika, amin'ny alalan'ny fiteny, amin'ny an'izay rehetra atao fa ao amin'ny fanahy masina antsika, mamokatra voa amin'ny asa atao sy ny fietsika. Ary dia mihoatra lavitra amin'izany moa ny zavatra izay tanterahan'ny lalàna, fa ny lalàna tsy mahatanteraka izany rehetra izany. Fantatry ny mpanoratra dia Paoly apôstôly tsara fa rehefa mampitombo ny toetra tsara ao anatintsika ny fanahy masina dia mety tratry ny fakam-panahy isika fa isika no nanao azy, isika no niezaka, isika no namorona ireo toetra ireo. Ary dia ampatsevany Paoly apôstôly fa tsy misy tokony ho reharentsika izany satria Andriamanitra no mahatonga ireo toetra tsara rehetra ao amintsika ireo fa tsy vokatry ny ezaka nataontsika tsy akory. Koa ankehitriny ary ampatsahivany tompo amintsika fa rehefa mitoetra ao anatsika ilay fanahy masina ka avelantsika iaina tsara izy, avelantsika koa izy haneho izany fahatsarany izany dia misy fitiavana mipoitra ao anatin'ny fiainantsika, ao anatin'ny fontsika. Ary izany fitiavana izany no miteraka ny fifaliana, fiadanana, faharipo, famiram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Izany no toetra mipoitra iainana rehefa mitoetra anatin'ny fanahy masina antsika. Koa mandehana araka ny fitarihan'ny fanahy masina mandrakariva, aoka ho tsapantsika ao anatsika mihitsy hoe ao anatiko ve izany fanahy masina izany? Miaso amin'ny fiainako izany fanahy masina izany? Izany fanahy masina izany ve no mitarika ny eritreritro, ny fihetseham-poko, izao tenako izao, ny fihetsika izay tanterahiko. Ary izany fanahy masina izany rehefa resy lahatra tsara tsika ka mitombina tsara ao anatsika ilay fanahy masina izay miaso amin'ny fiainantsika amin'izany lafim-piainana rehetrarehetra izany dia io fanahy masina io no mitaridalana antsika amin'ny zavatra rehetra ary dia maneno vonahiny Andriamanitra anatin'izany. Ary rehefa maneno vonahiny Andriamanitra anatin'izany rehetra izany dia ho tsapantsika fa ho feno fahasambarana fiaintsy tanteraka ny fiainantsika araka izay efa nampimanina Andriamanitra azy tao amin'ny Jesosy Kristy araka an'izay voalahatra amin'ny Matio 5 ery am-piandohana. Ireo fahasambarana rehetra izay efa noman'ny tompo ho antsika. Aoka ary andeha araka ny fanahy masina tokoa isika, hitoetra amin'izany fanahy masina izany. Ary io fanahy masina io no hitaridalana antsika, ampahirantsika satria io fanahy masina io dia manohitra ny fihevitry ny nofo ary dia mifanohitra mandrakariva ireo ao anatintsika tsirairay avy ary dia mahakasika ny tenantsika manontolo tokoa izany. Ary izany ady izany dia ahitana ilay hery sy ny filan'ny ota ara-nofo izay mifanohitra amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Izany eo anatsika ao dia karazana ohatran'ny toeram-piadiana mihitsy izay iadiany ny fanahy masina sy ny filan'ny nofo. Ary dia manatanteraka izany mandrakariva ilay nofo mandrakandroany ary dia isika no tokony hampanjaka any Jesosy ao am-pontsika amin'ny lafim-piainantsika rehetra. Dia rehefa manjaka ao amin'ny fiainantsika Jesosy
dia tanteraka ny sitrapony dia indrindra zany ny itiavantsika n'Andriamanitra amin'ny fosana fanahy tena manontolo itiavantsika namantsika tahaka ny tenantsika ary ihany koa hikatsahantsika ny fanjakan'Andriamanitra mialohan'ny zavatra rehetra ary dia hanampy antsika ny zavatra rehetra amin'izany. Enganezana fanahy masina izany ravana no hitaridalana antsika ka atonga antsika ho feno ny fifaliany. Hanana ireo toetra izay avokatry ny fanahy masina nomenitsika ary atonga antsika ho feno ny fitiavany isanandro. Andriamanitra ny voninahitra antsika ny fiadanany aza mierikerika foana fa tiantsika ny tompo amin'ny herin'ny fahirezany izy ilay tsy miova ho maly anio ary mandrakizay mandrakizay dia raina mandrakariva ny anarany misaotra Jesosy manalo. Aleluia. Amen. Vavaka sy tompoko. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina misaotra sy mankasitraka anao zahay. Andriamanitra tsy miova ianao ilay tianay amin'ny fitiavana mandrakizay. Andriamanitra izay miahy fiainany amin'ny tsipiriany tokoa. Ary dia ianao koa mbola maneho amin'ity andro ity fa ilay fanahinao masina izay tianao mba hitaridalana anay andehananay amin'izany fanahy masina izany eo amin'ny fiainanay manontolo no ampatsevonay tompo amin'izao andro izao. Ampianaro izay hanohitra ny nofo satria manohitra ao anatinay izany ilay lalan'Andriamanitra. Manohitra izay tianao tanterahany izany. Koa mangataka aminao Jesosy, ianao mihitsy no hiasa ty anatinay Jesosy tomponay. Niery izany fanahinao masina izany mba hanova ny rafi-pisainanay, ny toeponay, ny fihetseponay, eny Jesosy ny fihetsikay sy izay rehetra tanterahinay mba tonga anay tokoa Jesosy andeha araka ny sitrakao. Dia mangataka indrindra izany fanahinao masina izany tompo mba hitaridalana anay ary amin'ity andro ity ka nionao ny voninahitra ao. Koa miloha ny zavatra tanteranay tompo ampatsahivy izay fa ny sitrakao no mahasoa anay ary ilay fanahinao masina no mahatanteraka izany. Dia toetra aminay tokoa ny fahatsarany ny toetranao rehetra dia ny fitiavana izay omenao ary ihany koa ny fifaliana izay ateraka izany, ny fiadanana, ny faharipo, ny famoram-panahy, ny fanaovan-tsoa, ny fahamarinana, ny fahalemem-panahy ary ny fahononam-po. Misaotra Jesosy. Dia anao ny dera ny najana ny voninahitra ary tompo mpanjaka ny mpanjaka. Fa amin'ny kosa ny fahasoavana Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanahy masina tsara indrindra. Misaotra tompo manalo. Fa izay kosa dia toetra mandrakariva eo ambany hatry ny fahasoavanao. Andriamanitra tsy miova ho maly sy ny roa mandrakizay eo. Ilay tianay amin'ny fitiavana mandrakizay tokoa ianao. Tsara sady